Fa iresaka avy hatrany manodidina ny fampandrosoana isika tsy tratra ny tanjona ho an'ny taona arivo fahatelo raha ho an'ny Madagasikara. Io raha ny fanazavana dia ny fito amin'ireo fanamby valo dia tsy tratra avokoa raha ho antsika eto Madagasikara izany, araka ny taritra moa io nataon'ny tale jeneralin'ny Sampandrara misahana ny Antotanisy na ny Instat tamin'ity androany ity. Tsy tratra mitanjona ho an'ny taona arivo fahatelo. Ny fito amin'ireo fanamby valo dia tsy tratra avokoa araka ny taritra nataon'ny tale jeneraly ny Instat. Raha ny resaka tany fahantrana no asiana teny, ny cible dia 5.3 isan-jato. Zany hoe tokony 5.3 isan-jato ihany ny tahany fahantrana misy eto Madagasikara amin'ny taona 2012 raha ohatra ka hoe tratra ny tanjona. Fanazava misy amin'izao fotoana zao dia mbola agny amin'ny 7.7 isan-jato izy amin'izao, mazava ho azy fa agnisan'ny tanjona tsy ho tratra ny tanjony ady amin'ny fahantrana. Io fampianarana io raha ny tokony ho izy dia 100 isan-jato ny zay zany tanjona amin'ny taona 2012 tokony hoe 100 isan-jato ny ankizy tokony hianatra any amin'ny primaire dia mianatra daholo. Zay ny tokony tarehimarika amin'ny taona 2012. Fa amin'izao fotoana zao dia any amin'ny 7 isan-jato ny 9 isan-jato no tena marina. Zay ilay taha amin'izao fotoana zao. Nisy fotoana izy io efa nananika ny 5 isan-jato. Fa noho ny zava-misy dia nidigny izy dia any amin'ny 7 isan-jato ny atsika zao. Fa ny tanjona anankiray manakaiky ny ho tratra koa dia ny fitovian-drony lahy sy ny vavy. Raha amin'izao fotoana zao aloha raha ino amin'ny fampianarana no jerena dia tsy dia mifankalavitra loatra ny tahany vehivavy sy ny tahany lehilahy ao am-pianarana amin'ny ambaratonga fototra zay. Fa raha vao manomboka miakatra atsika, miakatra any amin'ny CG mena io, miakatra any amin'ny lycée miena io, any amin'ny primaire moa dia efa miena be io. Amin'izao fotoana izao anisan'ny adevitra mipetraka maneran-tany ny paika entina ao aorian'ny taona 2012, fotoana ahatapera ny fandarana asan'ny taona arivo fahatelo. Inona zany l'après 2015 isika zany ao anatin'ny famolavolana zay mety endrika objectif zay veritsika ho tokony hitondrana azy na amin'ny engagement mpamatsivola ny an'ny engagement tsika manokana amin'ny resaka développement. Antsika ny concerne ao antsika manokana zany dia zay ny antony anaovantsika le politique économique atsika. Manana politique économique atsika, manana ny ataontsika priorité atsika dia ny relance na activité prioritaire à notre niveau et relance des institutions. Zay ny atsika. Ary faharoa ny fomba fifandraisantsika amin'ny mpamatsivola dia par rapport amin'izay objectif atsika zay. Ny famaritana ny ao aorian'ny tanjon'ny taona arivo fahatelo izay anisan'ny adikevitra ao anatin'ny fivoriana tampo ny firenena mikambana izay atao manomboka ny 9 septambra ho avy izao any New York. Ary Madagasikara dia andray anjara feno ao anatin'izany.